Fiadananao ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe varavarana no sorana ra. Nandritry ny ady iray tena nahatsiravina sady feno raha mandriky dia nisy commandant miaramila anankiray nianihana teo anatrehan'ny miaramilany fa andringana tanteraka ponina iray manontolo tao amina tanàna anankiray. Vetivety teo anefa dia nalefa ireto olona ratsy fanahy mpamonoolona lindra reto teo amin'ireo ponina tsy manana fiarovan-tena akory. Nisy olona iray ary afaka nandositra ary afaka nitsikilo andihana miaramila namono tamin'ny sabatra olona tao anaty trano anankiray. Rehefa nivoaka tao anatin'io trano io ireto olon-dratsy ireto dia nisy anankiray tamin'izy ireo nandona volotamba tao anaty rà ary nanositra an'izany teo amin'ilay varavarana mba hampahafantarana an'ilay andihana miaramila manaraka avy eo fa efa nisy miaramila nandalo teto nanao izay tokony nataony. Niazakazaka nanao tongotra akatoka ity olona anankiray afaka nandositra ity namonjy trano lehibe teo afovoan-tanàna. Olona maromaro moa izy ireo no afaka niafina tao amin'io trano io ary tsy nijanona ny tantarany zavatra hitany ity olona ity. Tampoka teo dia tsikaritra izy ireo ny zavatra tokony ataony. Nisy osila teo an-tokotany avy hatrany dia nivonoana dia nosorana tamin'ny varavarana ny ran'ilay osila. Vao nakatona izy ireo varavarana dia iny nisy andihana miaramila tamy avy any. Rehefa tonga teo am-baravarana efa voahositra rà ireto andihana miaramila ireto dia tsy nitady hiditra tao anatin'ilay trantsony satria nihevitra izy ireo fa efa nisy miaramila nandalo teo nanao ny asany. Arak'izany zany dia nitohy foana ny vonolona manodidina azy ireo fa ireo izay nialoka teo ambadik'ilay varavarana nosorana n'ilay ranosy dia voavontsy. Tsy hitanareo mitovy tamin'ny zava-nitranga taloha elabe tany amin'ny testameta taloha ve izany? Tamin'ny vahoakan'i Israely nivoaka ny Egipta notarian'i Mosesy. Rehefa mahita rà aho dia andalo eo amboninareo aho hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Eny, Jesosy Kristy ilay pasika ho antsika no natao sorona ho antsika. Ny ranolatsaka no mitazona ny sabatry ny fitsaran'Andriamanitra lavitra izay mitady fialofana ao aminy amin'ny alalan'ny finoana. Mankanesa amin'i Jesosy Kristy efa nalohany ny zavatra rehetra mba hahatonga anareo olona afaka ka azo ny fiainana mandrakizay ianareo.